Distrika Mandotondritra no tiako tenenina amin'izay zavatra zay dia mba tsara raha pahalalana ny vahoaka rehetrarehetra ny zavatra misy eo amin'ny distrika Mandoto satria dia mampalahelo tokoa fa misy olona izay milaza fa olona aty ambony aty an-drenivohitra aty izay mahita ny tsy fahabeazan'ny olona avy any ambanivohitra amin'izany hoe famonjena birao sy ny karazana zany dia manindritsindry hatrany izy dia tonga dia efa mitondra service topografika na sahalala amin'izay tonga dia mandeha makeny amin'ny tanin'olona tany izay hajarian'ny olona mihitsy fa tsy hanananiana maso mihitsy zany ka tonga dia mandrefy izy dia avy eo maka sary dia avy eo tonga dia mitondra manam-pahefana dia manatoka borina sy ny karazany nefa ny lalàna zany milaza fa tokony hisy avia eny petaka eny amin'ny fokotany eny amin'ny commune dia mahalala an'izany daholo ny mponina ka alohany ametahany an'le vato ohatra dia efa tsy maintsy manao opposition izay manana an'le tsy fahafahapo amin'izay zavatra zay kanefa dia tsy misy an'izany fa avy hatrany zareo dia manao bodingerina izay manao an'izany fomba fiatsika zany ka ho anay député indrindra ho ahy manokana dia tsy anaika an'izany ovinany tena koa ary zay no atom-pisiko hiaro ny vahoaka sy ny fananany amin'izany zavatra rehetra zany satria manao kely tsy mba mamindro na madinika manindritsindry ny madinika reo olona manam-pahefana reo ka dia manao atsoavo izaho fa tsy anaiky naoviana ny zavatra toy izany aho ary hitondra ny raharaha ho eny amin'ny manam-pahefana ary ninona taratasy vitany dia tsy ekena izany fa hoentinay amin'ny lalàna misy le zavatra satria tokony hanaraka ny procédure rehefa tsy vitan'olona anke le tany tsy maninona raha tena tany-panjakana tsy vitan'olona tany lavavolo tsy maninona fa kosa tany ampiasain'le olona iveloman'le olona hinanan'le olona mihitsy no indro ataondry zareo kadasitra sy ny karazany rehetrarehetra manontolo reny dia tsy anaiky an'izany noviana ka dia mampitandrina an'ireo olona reo fa naiza tany alehany dia tsy anaiky an'izany ny tenako zany eo anatrehan'izay fa hiaro ny vahoaka amin'izany rehetrarehetra zany ny tenako ka le toerana zany ny tena hitako hoe tena manahirana ao amin'ny commune Nanjomanitra Maritina zany no tena betsaka isian'izany zavatra zany amin'izao fotoana zao mitaraina daholo ny olona ohatra raisitsika zao ao Vohimary tanàna voatanàna voatany zany fa tsy hoe any tsisitsisy ka hoe tany efa tsisy mpamboly fa izy kosa aloha anabara saingy le bara tsy anisan'le bara mpampiompiompontsony fa tena mamboly ary amboleny reo tany reo kanefa dia sahan'ny olona ny miditra amin'izany tany zany andrefy an'le tany sy anao borina azy an'le tany dia tsy anaiky izay manarakaraka an'izay any atsimotsimona Nanjomanitra Maritina manontolo iny ao zao ohatra misy tany anankiray zay nanaovan'ny colonel atraty Tananarivo aty Antseze dia vitany borina tena vitany borina le tany nefa dia misy tanàna be deabe any amin'ny fitopolo tanàna any fitopolo trano mponina amin'izany angamba eo amin'ny 700 mponina eo no mipetraka amin'izany nefa dia vitan'ny olona borina noho izany na dia zay aza ny zavatra vita dia tsy anaiky an'izany izay miaraka amin'ireo fokon'olona ireo fa tsy maintsy hitady zay fomba rehetrarehetra andravana an'izany didy izany zay nampanaovina ny taty andreniny taty hoe voaka le titre borné le tany ka tsy anaiky an'izany zay na zany aza fa efa nitady hevitra tany amin'ny fitsarana izay mikasika momba zany ary efa nahita lalakizorana dia mampitandrina izay fa tsy anaiky naoviana zay anaovana ny vahoaka hotsindry azo lena sy anaovana ny vahoaka hoe tsy mahalala zay ambonin'ny tany fa izahay dia vonona tanteraka hiaro ny vahoaka sy ny fananana